ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. ampifaliana ry havako malala no iarabanantsika tratra ity alatsinainy fa 20 ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokyny Deutéronomie. Deutéronomie toko fatelopolo Deutéronomie toko fatelopolo andininy fadimy folo ka hatramin'ny faharoapolo. Deutéronomie toko fatelopolo andininy fadimy folo ka hatramin'ny faharoapolo. Vakina anaran'i Jesosy. Hoy Jehova: indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Tamin'ny nalodiko anao androany ho tian'i Jehova Andriamanitra aho ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny, mba ho velona ianao ka hiamaro ary mba ho tahian'i Jehova Andriamanitra ao anao any amin'ny tany izay efa hidiranao olovana. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao fa voataona iankohoko eo anatrehan'izay andriamanitra hafa sy hanompo azy, dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidiranao olovana rehefa tafita any Jordana ianareo. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloananao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny famonjonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia ny tian'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitraminy. Fa izany no fiainanao sy fahamaron'ny andronao, mba honenanao ao amin'ny tany izay niniany Jehova tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba harazanao homenanao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra mpanome Andriamanitra amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Boky Deutéronomie dia entitra ny amin'ny hoe raha toa ka manaja ny lalàna ny zanak'olombelona, ny zanak'Israely dia mby amin'ny atao hoe fiainana izy. Fa raha miala amin'ny lalàna kosa izy dia very. Azay ny tenenin'ny tompo eto manao hoe nataoko eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahina sy ny fanozonana. Anao zany ny safidy. Entitra ho tsika ny bokin'ny Deutéronomie amin'ny hoe rehefa ohatra ka manaja ny lalàna ny olona dia mahita fiainana sy fahombiazana izy, mahita fanambinana izy. Fa rehefa miala kosa amin'ny lalàna izy dia ozana. Raha toa ka somary mamaky izany teolojia Deutéronomie izany sika, dia toy ny mihevitra fa Andriamanitra dia mitaky na Andriamanitra dia toy ny hoe miankina amin'izay ataontsika ny fihetsik'Andriamanitra. Itsika protestanta nefany amin'izay ataontsika hoe loharano ny pura amin'ny protestanta ary voizina na tsy moa ny protestanta ihany fa fiangonana kristiana rehetra mihitsy, dia manazava fa ny Andriamanitrantsika dia tsy miova. Ny fihetsik'Andriamanitra dia mahaleo tena fa tsy miankina amin'izay mety ho fihetsikitsika. Zany hoe Andriamanitra dia tia antsika mandrakariva. Ny hoe Andriamanitra tsy miankina amin'izay mifihetsikitsika dia tsy midika koa zany manao hoe avelan'Andriamanitra anara-po amin'ny ratsy isika. Sanatria dia sanatria Andriamanitra makahala ny ratsy, masina Andriamanitra makahala ny ratsy rehetra. Tsy mazava be eo am-baiboly. Fa izao Andriamanitra mitoetra izay mahihy azy an'Andriamanitra dia Andriamanitra mpanome fa tsy Andriamanitra mpitaky. Inona ny tiana lazaina amin'izany? Mazava ny tenin'ny boky Deutéronomie hoe andriamanitra hafa. Mazava fa ny Andriamanitra izay ambaran'ny baiboly, Andriamanitra ny kristianina, dia tsy hoe Andriamanitra manampy antsika mba hanompo azy sika, hoe omeny Andriamanitra an'izao mba hanompo azy, sanatria tsy karamain'Andriamanitra isika hanompo an'Andriamanitra. Tsy izay ny Andriamanitra tsika. Na koa mahamaika an'Andriamanitra hoe sazika ianareo rehefa tsy manompo ahy. Zany hoe Andriamanitra tsy Andriamanitra mpanasazy. Ny mahamaika an'Andriamanitra raha ohatra ka tsy hoe ny anasazy antsika. Andriamanitra tsy Andriamanitra mpiandrika endro-taona mihitsy ny Andriamanitra ny kristianina. Hoe raha vao midify eo ka manaonao an'izao dia ataoko mahita raharaha, sanatrian'izany tsy zany Andriamanitra.
ny andriamanitra tsika andriamanitra fitiavana satria andriamanitra atrany ampendohana andriamanitra de andriamanitra mpanome. Ny foto-kevitry ny baiboly zany de zao nomen'andriamanitra ho an'ny olombelona ny fitahiana sy ny zavatra rehetra. Hitantsika eo ny boky ny Genesis 2:2 ary andriamanitra mitondra ny olona ho ao amin'ny Saedena. Ilay Saedena sa na tany na nahirana n'andriamanitra. Nataon'andriamanitra nandritra ny enemana amin'ny fotoanan'andriamanitra io fa tsy amin'ny fotoanantsika. Dia navelany taony olombelona anjaka amin'ny asan'ny tanany, amin'ny asan'ny tanan'andriamanitra io. Dikan'izany de namatam-bolona ny olombelona any amin'ny bokin'ny Genesis zany de izao olombelona mamatam-bolona. Olombelona omen'andriamanitra izy faly amin'ny asan'ny tanany hatrany ampendohana mihitsy. Hatrany ampendohana dia andriamanitra de efa andriamanitra mpanome, andriamanitra misahirana ho an'ny olona. No zany dia fahadiso mpijery tsotra fotsiny zao ny fieritreretana manao hoe andriamanitra dia manery ny olona na miandrikendry toana amin'ny olona na ikapoka ny olona ny mahamaika azy. Eny tokoa misy ny kapoka mazava io, tsy edikevitra mihitsy eo boky noambolana, tsy edikevitra mihitsy amin'ny soratry ny apôstôly Petera ny hoe ny famaizan'andriamanitra, ny kapok'andriamanitra, ny fitezan'andriamanitra. Fa izao ny votoantiny de izao andriamanitra manome lalana, manome fiainana ho an'ny olona. Raha ohatra ka miala amin'iny fiainana iny ny olona, miala amin'iny lalanaandriamanitra iny ny olona, dia tsy hoe andriamanitra ny voalohany mikapoka azy, fa rehefa miala amin'le lalana fiainana ny olona dia any amin'ny fahafatesana izy zany. Zany hoe tsy andriamanitra no napisy le fahafatesana, napisy le fahavoazana, fa efa napetrak'andriamanitra aminao hoe itia ny fitahiana. Ivelan'io de tsy fitahiana, dia misafidiana fotsiny ny fitahiana. Andriamanitra zany samy hafa mantsiny hoe raha vao miala midilika anareo de karavasiko de kapohako, samy hafa am'le hoe ity ny ela, ity fiainana de ity fitahiana. Zany hoe programan'andriamanitra mihitsy nanantsika fiainana. Iny lala mahitsy iny iny to aveo mandeha mihita tetezana ianao de mihita n'iny tetezana iny anao de raha ao anatin'ny tetezana io anao dia tafita tsara, fa raha vao miala am'ilay tetezana ianao de ratsaka ny naty rano. Tsy andriamanitra ny nahatonga anao ratsaka tany naty rano, tsy andriamanitra ny nanao nanery anao hitsambikina ny naty rano, na andriamanitra ny namandrika anao, fa andriamanitra efa nazava hoe raha miala an'ity ianao de very. No zany de izao ny toetran'andriamanitra zay tian'andriamanitra ho takatritsika eo anatin'ny baiboly dia ny mahamaika an'andriamanitra tsy ny fahafatesany ratsy fanahy, tsy ny fahavoazantsika miala amin'ny na miala amin'ny sitrapon'andriamanitra, tsy ny fahampitehan'ny fiainantsika ny mahamaika an'andriamanitra, fa ny mahamaika an'andriamanitra de izao ny anome antsika fiainana. Fa raha miala amin'io lalana io isika de zay mahatonga ny hoe very na simba. Ikena ao amin'ny saotra masina fa raha ohatra ka misy zavatra kapok'andriamanitra, fanotsian'andriamanitra, fanamboaran'andriamanitra, de iny fanamboaran'andriamanitra iny na iny fanotsian'andriamanitra iny tsy nataon'andriamanitra hapotika ny olona akory, tsy nataon'andriamanitra handrava amin'ny fiainan'ny olona akory, fa nataon'andriamanitra hamerenana azy ao amin'ilay lala mahitsy tsotra fotsiny zao. Zany hoe ny tiany boky Deutéronomie takatritsika de zao io andriamanitra io de fitiavana, ary ny tadiavin'andriamanitra amintsika de fitiavana. Hoy izy firenena vakiana amin'ny 5:10 sy ny manaraka rehetra. Hoy izy: indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza taminy andidiko anao androany. Ho tian'i Jehova andriamanitrao, ho tian'i Jehova andriamanitrao. Any amin'ny bokyny Deutéronomie de mazava fa ny zavatra andrasan'andriamanitra amintsika de ny fitiavana azy. Andriamanitra, ny mahamaika an'andriamanitra tsy topontsika amin'ny alalan'ny tahotra. Hoe zany antony ny bokanao andriamanitra de matahotra kapoka, tsy ohatr'izany, tsy zany andriamanitra. Andriamanitra tsy topona amin'ny endrikendriky ivelany, amin'ny fomba mpivavahana. De andriamanitra tsy topony amin'ny fomba mpivavahana. Ny testamenta taloha no mibahana be mantsona hoe fahamasinana. Amin'ny testamenta taloha dia fomba mpivavahana. Rehefa miteny hoe masina ny fotoam-pivavahana de hoe nanaraka ilay fomba, ilay endrika ivelany.
lay rita zay no tseny hoe masina arabaky teny rehefa miteny hoe masina zay vo mbola ny mpisorona de hoe nanaraka antsipriany ilay fitaopivavahana na lay fandaminana arak'zay lazainy teny voasoratra azy fa ny boky de Deutéronomie marina fa miresaka fahamasinana izy fa ny tena toetsain'ny boky de Deutéronomie de zao manao hoe enao manompo an'Andriamanitra satria tia azy ianao ndremate ao anatin'ny afatry-pôly momba ny fiangonana tany Makedonia fiangonana tany Philippi zany io ny fiangonana tany Philippi ny voalohany izay tany Europeanina nandray ny filazantsara i fiangonana tany Philippi io zay tanàna kely tany Makedonia dia tanàna kely fiangonana kely saingy ity fiangonana tany Philippi ity amin'ny fiangonana rehetra na orin'ny Paoly de tsy nisy mihitsy na iray aza nandraisan'ny Paoly fivelomana tsy nandray tamy Korinto izy niasa izy tany Korinto tsy nandray tany Galatia niasa izy tany Galatia tsy nandray tany Tesalonika izy fa tany Philippi izy tany fiangonana tany Filipianina ihany no nanekeny Paoly handraisan'ny fivelomana satria fantany ny fahalemem-panahy ty fiangonana tany Philippi ity ary zao tenen'ny Paoly Remaka manao hoe ny kristianina tany Makedonia tany Philippi dia nanao mihoatra lavitra tamin'ny fanangonam-bola ho any Jerosalema ho an'ireo kristianina tany Jerosalema tsy arakaraky ny hakelezany ty fiangonany ty i Paoly fa tena nanao be lavitra izy nahoana izy io nahavita be lavitra ho Paoly nahoana izy io nahavita nanao be lavitra noho zay tokony noho zay nandrasana tamina noho ny hafa de satria nanam-pitiavana izy satria tia an'Andriamanitra izy rehefa tiany olona Andriamanitra de mahavita be lavitra noho zay eritreretinao azy izy tsy hoe satria terena amin'ny fitsipika terena amin'ny fampitahorana terena amin'ny hoe amin'ny fisavana karatra mihitsy ara hoe aiza ny karamanao aiza ny fiche de paix anao aiza ny fahafolo karenanao aiza ny fahazato karenanao sy ny sisa rehetra tsy zay ny tena zava-dehibe fa ny zava-dehibe de ny hoe tia an'Andriamanitra ianao ny fitaovany dikany hoe mandoa fahafolo karena anketsika mazava ho azy tsisy heviny anginda tsisy fitiavany iny fitezany iny de mba azonao atao tsara tsy manakana anao tsy anao fahafolo karena mihitsy zany fa tsy lalàny zany fa fahatserovatena fotsiny hoe za de tokony anao ampahafolo na za tokony anao ampahdiminy na za tokony anao ampahatelopolo ny arakarak'zay zay fatra ny fitiavanao an'Andriamanitra fa rehefa tena ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra rehefa tena latsapaka ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra de mahavita be lavitra ianao mihoatra lavitra ny vitanao noho zay ataotsika hoe ateraky noho zay eritreretin'ny olombelona mety ho vita ary zay mahatonga ny boky de Deutéronomie ny fanompona an'Andriamanitra de fanompona azy ateraky ny fitiavana nandritra ny vanim-potoanany moyen âge ka nahatonga ny olona ny teny manao hoe nahatonga ny olona ty amin'ny siècle des lumières manomboka ty amin'ny taonjato farafarany 800 fito 800 500 dia nitretra ny olona manao hoe natao hoe vanim-potoana ny aizina amin'ny lafiny siansa ny vanim-potoana ny moyen âge satria nahoana satria na ny fivavahana aza dia mivavaka ny olona satria ampitahorony hoe satria nge misy an'izao miandry anao kapohany anao tsy hoe diso akory zany tsy hoe diso fa tsy marina tanteraka ny mahamaika an'Andriamanitra de zao move tena tian'io Andriamanitra io ianao hoe tahaka ny tiavany ianao izy de tianao de topoy amin'ny fitiavana izy misy tononkirany be zay manao hoe Andriamanitra nge tsy namorona elo hoe ary tena marina mihitsy ry havako Andriamanitra tsy namorona elo ho an'ny olombelona namorona elo Andriamanitra fa tsy namorona elo ho an'ny olombelona fa namorona elo ho an'ilay ratsy raha namorona elo ho an'ny olombelona Andriamanitra de efa hatrany am-piandohana zany ty Andriamanitra de efa nieritreritra hoe hisy olona ho alefa ao amin'io elo io de efa ny programan'Andriamanitra zany ny andefa olona any amin'ny elo raha namorona elo izy ao amin'ny boky ny Genesis hoe tamin'ny andro fahavalo dia nanao elo Andriamanitra
de nahary ny elo andriamanitra de hitan'andriamanitra fa tsara zany sanatry tsisy an'zany ao anaty baiboly na de fantatsika raha fa misy ny elo satria tsy programan'andriamanitra mihitsy ny andefa ny olombelona any amin'ny elo fa lay ratsy no nitaonany olona ho any amin'ny elo no zany de izao ny foto-kevy dehibe tokony ho takatro de hoe io andriamanitra tomponao io andriamanitra fitiavana ary tsy misy ety ambany masoandro tsy misy fivavahana ety ambany masoandro miresaka fitiavana tahaka ny fivavahana kristianina ny fivavahana kristianina ihany no miivo amin'ny fitiavana sy ny fameran-keloka tsy afaka mamaky boky isan-karazany ianao mandalina ny fivavahana isan-karazany ianao raha tianao fa tsy misy fivavahana na iray aza miresaka ny fameran-keloka sy ny fitiavana akoatra ny fivavahana kristianina amin'ny silamo maso solon'ny maso mitovy amin'ny eny jiosy any maso solon'ny maso nify solon'ny nify aina solon'ny aina mora kely eny jiosy sy vana silamo zany antsoina hoe valy faty zany loi de talion zay ny antsoina hoe rariny rehefa ohatra ka namelaka tamaina olona ianao de tokony ho fialahana ny tamaina zay ny antsoina hoe rariny tsy maintsy misy valiny nataonao amin'ny vavahana hindou sy ny boudisme mitovy am'izay ihany tsy maintsy zakainao zakay ny fanahinao ny tsy mety natao zany matonga andrina antsoina hoe réincarnation rehetrareny dia ny fanahy manota de tsy maintsy mizaka an'iny mizaka an'izay nataon'izay fa mivavahana kristianina tsy zany am'vavahana kristianina tianao andriamanitra naniraka ny zanany ty am'izao tontolo zao ka ny valy keloka sy ny valy ny fiviliana nataonao de jesosy nitondra azy tao amin'ny hazo fijaliana izy no nitondra ny aretitsika izy no nitondra ny fahotantsika izy no nitondra ny tsy fahatanterahantsika tao amin'ny hazo fijaliana tsy misy fivavahana tahaka zany ety ambany masoandro zay mahatonga ny soatra masina mahatonga ny Davida manao hoe inona re andriamanitra no avaliko ny soa nataonao nomena ho an'ny lalana tsara andehanako de nahita fiainana ary sanatria ny viliny ana tam'le lalana tsara ka nakany amin'ny lalana tsy mety de nitezainao nahitsinao tam'ny tanam-pitiavana zay nydika le hoe nitsoraka azonao sy nitehinao ireo ny mahafatahotra nampahafantarinao any lalana tsara de nandeha tam'ny lalana tsara andriamanitra nisy fotoana saika niala tam'lay lalana tsara de ny tanam-pitiavanao natsotranao nanitsy mety marary le fantsiny mety marary le fanamboarana mety mangirifiry le fantsina saingy zao tafaverina tao am'lay lalana tsara satria fitiavana ianao raha avako malala am'izao fotoana ny karimo zao de ny andrasan'andriamanitra aminao ny otia azy amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fanahinao rehetra tiavo andriamanitra fa tianao izy ary tianao taloha ny tiavanao azy izy tompona amin'ny fitiavana izy fa andriamanitra ty andriamanitra mpanome tsy andriamanitra mitaky tsy andriamanitra maika anao ampamoaka aminao na maika hitaky anao tsy zay ny mamaika an'andriamanitra fa andriamanitra mpanome mandrakariva na fameran-keloka io na fahasoavana io na fifaliana io fa izao mametram-panontaniana tahaka ny nametrahany Jesosy fanontaniana tamin'ny Petera aminao izy anaka moti avay ianao anaka moti avay ianao raha tianao andriamanitra de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ivavaksika tompo ami'sotranao zay noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina am'izao fiandohan'ny herinandro zao manazava aminay fa miandry fitiavana aminay ianao mamboraka fitiavana aminay mandrakariva ianao fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ianao ka zany mbola ampaharetako famindram-po aminao natoronao anay ny lalana ny fiainana sy ny lalany fahaverezana misaotra tompo fa ny raha ianao ny zanako malalanao mitondra anay amin'ny fiainana azono zay tompo ho tianao ny fonay de diofy ataovy tempolinao mba ahitianao andriamanitra am'izao herinandro vo manomboka izao de mametraky ty herinandro de ampelantananao zay Jesosy herinandro ny fitiavana ianao herinandro ny fahatokiana ianao herinandro ny anompona ianao mamelanay tompo am'izay mety ho fahavarianana mety mahazo anay ka manadino ny fitiavanao zay de mivavaka izay tompo ampahareto amin'ny fanomponanao azavelanao erikerika fa fantatra ifandriamanitra
mpanomenao manome izay ilainay manome zay mahasambatra anay manome zay rehetra ivelaranay fa ataovy mahazo antoka ny fitiavanao mandrakarivo zay misaotra Jesosy fa afaka mametraka ety herinandro fa voateo am-piainatananao zay